Tantsa Ambotrolo Mahitsy, matsiaro tena onarina, tsy misy pia. Fokotany Antsahava Anosy Vavaka, tsy mijery ny trabona, tsy tonga ny fanampiana. Fanampiana ny Mpiray Tanindrazana, tsy misalovana ny asan'ny fitondrana ny Antoko-Tika i Madagasikara, ny sekretera jeneraly ny Antoko. Dia mbola faly tafahoana aminao hatrany tenako ato anatin'izao fampahalalam-baovao izao manolotra ny arapary tomboky lahy sy tomboky vavy manasa mampitiavana sy ampanajana anaraka ny fotoanan'ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao ny mety ho toetry ny andro avy hatrany ara dia mivoatra hatrany ny tarehimarika sy ny fizotra ilay andro ratsy ao Atsinanana Nosy amin'izao fotoana izao. Efa tafiditra antanety ny atoandro teo izy raha ny tatitra avy amin'ny sampana-pamantatra ny mety ho toetry ny andro. Nzava-ndre Mahefa sy Tahiry Nyaina. Niditra antanety tao Antsimo ny folo pointy distrikany Tomasina faharoa tokony tamin'ny 12 sasany tanoany ilay andro ratsy mitondra ny anarana hoe Hana. Depression tropicale hatrany nieriny ka 5-10 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy, izay arahana tafiotra 5-70 kilometatra isan'ora. Mikisaka aingana miakandrefana somary avaratra andrefana izy ary mahafaka 70 kilometatra isan'ora. Tombanana makivaika ny Madagasikara mandritra ity alina ity ary ivoaka ny Manjanga Rahampitso Alahady. Manan-keratra araka izany ny filazana fanarana maitso ho an'ireo faritra sy distrika voakasika izany, toa Anantalahy, Analanjirofo ary Antsinanana. Nentanina ihany koa ireo mpanjona an-dranomasina mba tsy handrika intsony fa ho ratsy tanteraka ny andro. Nanomboka androany maraina moa dia dibo-drano tanteraka ny tampon-tanànan'ny Toamasina sy ny faritra rehetra manodidina no nirotsakorana hateraka io andro ratsy io. Araka ny fampilazana avy amin'ny sampana-pamantatra ny mety ho toetry ny andro ny hariva teo dia tao amin'ny distrika Anamparafara no nisy ny foiben'ilay andro ratsy tokony ho tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Ny ena ny heriny ka mitondra rivotra 70 kilometatra isan'ora miaraka amin'ny tafiotra 50 kilometatra isan'ora. Noho izany dia foana ny filazana fanairana mikasika ny rivo-doza ho an'ny faritra sy ny distrika voakasika izany. Tonga teny Antsahava Anosy Vavaka nitondra fanampiana ho an'ny trabona androany. Nisy olom-bavambahoaka Todosoa Andriamampandry natsiaro maivana amin'ny ampahany ny vahoaka noho izany ary miantso ny fitondram-panjakana ihany koa anampy. Ravo Razafy Mahenina sy Andry Rakotomalala. Lalam-pirenena fahatelo no andehanana raha azo azy. 7 kilometatra miala Antananarivo. 3 ariary ny sarandalana amin'izao raha avy aty Antananarivo makety Ambotrolo Mahitsy. Mbola azo hiafiana aloha ny lalana eto na dia misy ampahan-dratsy ihany azy. Tahaka ny ankamaroany ambanivohitra rehetra eto Madagasikara dia Tantsa, mpamboly sy mpiompy avokoa ny 80 isanjato amin'ny ponina. Misy edra olana avokoa ny Tantsa eto. Tsy mahaleo ny sarany intsony ny vidin'ny entana amin'ny fambolena. Fa izay mpamboly sy mpiompy zao eto amin'ny commune ambanivohitra Ambotrolo mihitsy dia tena mahatsiaro sahirana mihitsy. Indrindrindrindra ataoko ohatra fotsiny tamin'ity taona ity satria izao no tena mahasahirana anay. Ny vidin'izay miakatra isan'andro. Dia zao miakatra ilay vokatra kely nefa izay mamboly tongolo sy petit pois ny vokatra anay zao amin'izao tsisy vidiny, tsisy mpividy koa ry ary. Zay zao no tena olana lehibe mihitsy. Zay aloha zany raha za zao efa 50 taona mahery fa mbola tsy niaina taona mafy ohatrany tamin'ity taona ity satria antony anankiray zany tena iainanay mafy ilay fidiram-bolanay aty zao tsy ampy. Fidiram-bola andavanandro ilay madinidinika zany satria ohatrany hoe tsisy asa atao, tsisy ihany. Avy eo indray vidina fitaovana ho ampiasainay entina mamboly lafo dia lafo. Mbola tsy nisedra olana ohatr'izany mihitsy aloha izay tompoko. Tena mafy aloha zao ny tena fiainana, tena mafy ary ohatrany mahatsapa zany izay Tantsaha amin'izao manao hoe ohatrany narina ve tsika ohatrany tsisy mpijery intsony zany satria vidina fitaovana entina miasa miakatra isan'andro. Amaninona mivokatra ny tsisy mpividy. Ny totongan'izay tsy izy ny vidin'ny vokatra indrindra tamin'ity taom-baovao 2024 ity. Tongolo be sy petit pois tena vokarin'ny Tantsaha ity. Nanomboka tamin'ity taona vaovao ity anefa dia zara raha 700 ariary sy no hividanan'ny mpanirany 1 kilo amin'ny tongolo be raha toka 520 ariary izany teo aloha na ny taona lasa. Raha 700 ariary kosa ny kapoaka amin'ny petit pois teo aloha dia tsy nisy 500 ariary kosa izany tamin'ity taona ity. Ny vidin'ny entana hoenty mamokatra nefa tsy mitsaha miakatra isan'andro. Lafo dia lafo amin'izao ny vidin'ny jezibazaha 1 kilo 520 ariary raha mbola novidiana 10 ariary izany ny taona lasa. Faty antoka iray lavaka ny any Tantsaha. Vidina sakafo miakatra, vidina fiainana, vary, ohatrany hoe vidy hanin-kisoa, ohatrany sakafom-biby sy ny isan-karazany sy ny zezika. Zay zany no olana ety ambanivohitra ety zao.
indrindra nanahoana tamin'ity taon'ity tamin'ity taon'ity zay ohatra ny fambolena dia ohatra ny tsy nety mihitsy ny tongolo zany sady mividiny mora noho ny niakatra izy nisy aretina zay zany ny tena olana tyty tamin'izao dia ohatra ny hoe mahatiantoka kely zany ny mpamboly tyty tamin'izao tamin'ity taon'ity zany ny olana ty zao ny resaka lafo ny materiel ny resaka zezika siana zao teo lafo nefa ny vidina vokatra tsisy dika mihitsy tena ambany efa hatramin'izay ve zay sa tatoato vao tena niaina zay tamin'izao mihitsy izy zao va tena ohatr'izay foana tamin'ity taon'ity zany tena hita mihitsy hoe zay nefa mba nanahoana ny vokatra zany misy tsara ny vokatra fa ny vidiny mihitsy no tsy tsarakaraka ny vidina zezika sy ny zavatra ampiasaina mahatsiaro miady irery izahay ho ny tantsaha ety tsy nisitraka fanampinana kely akory azy tamin'ny fitondrana ny fanesy hatramin'ny taona 2024 raha ny mifanohitra amin'izay ny tamin'ny fitondrana Ravalomanana tena miady rery zay zao satria zao zany nampitaika amin'izay raha tamin'ny fitondrana teo aloha zany hoe aka ohatra fotsiny zany hoe zay aloha zany tena zava-misy teto amin'ny commune tamin'ny fitondran'ny Ravalomanana dia zay mpamboly sy mpimbo fa tamin'izany zay tena nijerena akaiky mihitsy ny tantsaha namena famatsim-boly zay novatsiana fitaovana zay dia afaka namokatra ara-dalàna ary tamin'izany ny vidim-bokatra tsy ampy amidy nefa mivokatra tsara tarehy fa tsy ampy amidy be dia be mpividy fa amin'izao fotoana zao zay tena miady rery mihitsy mbo niezaka ihany zany namboly na lafa ary le fitaovana fa kosa ny tena olana ny vokatra zao tsisy mpividy tsisy vidiny tsy mifanentana mihitsy zany ny vidina zezika sy ny vokatra anay amin'izao tamin'ny fitondrana Ravalomanana zany zay tena misitraka fanampiana mihitsy nasiny zany le hoe PSDR hoentina hanampiana ny tantsaha sy ny tantsaha io zany dia ny fanampiana azonay tamin'izany fitaovana ara-dalàna mihitsy mahazo zezika zay mahazo fitaovana enti miasa zay ohatra omby miasa sarety ny pompy hipompiana ny vokatra io rehetrarehetra mihitsy zany vidiny vokatra io nefa raha aveo anay ihany tamin'izany fotoana zany janona lizy rehefa niongana ny fanjakana aloha dia nijanona teo lizy tsy hita fototra tsony hoe nakaiza lizy na nakaiza raha manantena hoe mbola hita lizy tsy hita tsony tsy nitantsaha eto Ambohitrolo Mahitsy irery anty no miaina izany anefa amin'izao saika manerana ny nosy izay olana izay na tony ahoana aloha ny fanadiovantena dia tsy fahaiza mitantana izany raha tokony fitana anjonona no omena toy ny fitaovana enti mamokatra dia zarina amin'ny tolotolotra kely tsy mahavita herinandro akory ny malagasy amin'izao nanao fanambarana androany ny syndicat ny mpiasa fisemare manoloana ny tontolon'ny asa tsy mifanaraka intsony amin'ny vanim-potoana ankehitriny fanampanazavana ny fihezan-dalàna feny asana ny code de travail efa misy no tokony arain'ny fanjakana malagasy fa tsy paikan'olo vaovao izany ho ny fisemare maro ny mpiasa ny tsy voahaja eto amintsika indrindra amin'izao misy fiantraikany maha olona sy ny famokarana nefa izany dignana hoeritseretina zay ho ataonay satria amin'izao ny fisemare dia nanova fomba fijery sy fomba fiasa zany hoe zany mieritreritra zany zay satria amin'ny alalan'ny fampiofanana no eritseretinay anovana ny toetsain'ny mpiasa malagasy satria mila ovaina koa ny toetsainay zany hoe zany raha ohatra ka tsisy io dia mety hisy hetsika ho ataonay hetsika pasifika io mety hoe afaka miasa izahay manomboka amin'ny 9 sasany maraina ka hatramin'ny 4 hariva dia amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 zay milahatra dia amin'ny 9 zay mody fa raha ohatra hoe voapetraka milamina tsara reo dia tratranay zay tanjona zay zany hoe anao fanerina zany zay hetsika hidina an-dalambe mba hitan'ny fitondram-panjakana fa jaly tokoatra n'le mpiasa mitarainy tokoatra n'le mpiasa fa hetsika pilaminana moa le izy tsy anakasakany le asa zay ataon'le mpiasa satria mpiasa efa marary efa reraka io ve no entinao grevy iny tsy migrevy zany io fa zay ataonao anazy dia mandeha gauche izy droite izy manidina ambony dia manidina izy na tsy mananelatra ary dia zay zany hitanay paikady hitanay fa hovizinay le izy fa mino anefa an'izay fa tsy tonga amin'izay fa na fanjakana nge mahafantatry fa tena sairana mpiasa malagasy kely dia kely ny karama mampiasa eto Madagasikara betsaka iro mbola mikarama latsaky ny roetsariary napetraka ny fitondrano ny karama farany ambany raha ny vinavina syndicat ny mpiasa mivondrona anaty fisemare anefa karama manodidina ny iray tapitrisa ariary isan'olona no tokony ho izy vao afaka mifandanja fiakarana ny vidim-piainana fa hatreto aloha zany dia mpiasa mitaky ihany koa mitaky amin'ny mpampiasa mba hisily fisondrota-karama satria tsy mahefa-tsony tsy afaka miatrika n'le andavanam-pianina tsony ny karama raisy mpiasa araka le tenenina teo eny an-dalana dia lany zany hoe tsy tonga any an-trano tsony ny karama amin'izao fa eny an-dalana dia lany
raha ohatra ka tonga any ara 2 andro de tsy hita manjavona ny matematesantsika mianakavy de hoe isy zany fampandrosoana zany ka natao fampandrosoana de miainga fa efa mividiny tsirairay avy ny vidim-piainana tsy mitsahatra mitombo nefa ny vola miditra miamiena raha ohatra zany ka tena hoe jerena fijerinay zay mety tsy ao anatiny fa mety ao anatiny ihany koa mahita ny akamaroany orinasa eto amintsika ny manondrana zavatra ny ivelany anero karamatsika ny ariary ao raha mijery fotsiny tsika zao karamana de rasy anankiray amin'ny toeram-piasana anankiray efa mahita ho 3 millions d'ariary 4 millions d'ariary zany hoe zany rehefa cadre zany vita ny orinasa ihany mana raha mazy an'izay fa rehefa non cadre de tsy vita ny orinasa de miteny ny mpampiasa io zany fomba io hoe minainaina zany zay fa tsy fatatsika ny bénéfice zay fa fanjakana mahita an'izay zay mahatonga anay miantso ny fitondram-panjakana anampy anay mpiasa mba hifampiresaka zay koa zany raha ohatra ka tena hita fa tsy zaka lizy de mandeha tsikelikely anke hoe fehezina vidim-piainany fa io koa raha ohatra ka miakatra ny karama ka vidim-piainana tsy voafeha de ny kodizafy any leksisy izy ny fitenenana ny tatitra mikasika ny fivoarany valanaretina covid-19 kosa indray dia miisa 7,750 ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana miisa 8,960 nanomboka ny daty ny 5 janoary ka hatramin'ny omaly 2 janoary 4,10 no namony ainy ary 5,70 amin'ny 100 ny tranga misy fahasarotana io moa ny tatitra navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany mbola mamely mafy araka izany ny covid-19 eto Madagasikara ka entanina trano ny rehetra ho mailo sy hitandrina amin'ny fanajana ny fepetra sakana rehetra fa indrindra ny tokony anaovana vaksiny. Nodimandro omaly kosa amin'ny jeneraly Rasolomahandry Edmond lehibe ny état-major général ny tafika malagasy na ny semgam farany nandritra ny fitondrany filomarika Ravalomanana ny volana febroary sy marsa 2024 izy no nitarika ny état-major ny tafika tao anatin'ny crise politika navavay teto amin'ny firenena nisotro ronono intoniny anty nandritra ny crise ny jeneraly Rasolomahandry niezaka mafy ny tenany mba hialana tamin'ny raha mandrika sy ny fivakisany tafika nandritra ny crise politika 2024 ary nanaiky ny famindra-pahefana tamin'ny kolonely Indri Arjaona izay notendren'ireo pioko tao amin'ny Kapsat tamin'izany fotoana nanaraka akaiky ny tantara rehetra nisy nandritra ny fampodina ny filoha Ravalomanana izy ary isan'ny 10 alindanatrika ny fisionana tany Maputo mirahary fionana feno an'ny fianakaviany izahay eto amin'ny MBS tafiditra ao anatin'ireo 7 mendrika indrindra tamin'ireo mpifaninana miisa 7 Inely Anjaratina solotenan'i Madagasikara amin'ny fifananana Miss World 2022 izay atao any Puerto Rico amin'izao fotoana izao ny atokely moa ity fifaninana ity teo aloha no ny fisian'ireo mpifaninana nitondra ny valanaretina covid-19 saingy efa niverina amin'izao ny 12 marsa ho avy izao no iverina ifaninana izy 7 mirahaba ireo ary ny 9 marsa koa no atao ny fifidianana izay ho Miss Monde 2022 eo amin'ny maresaka iray sampirenena dia olona 70 farafakely no namony ainy ary mahery ny zato ireo maratra mafy tao Yemen omaly zoma vokatry ny daroka bomba tao amin'ny fonja iray no fehezin'ireo pikiomy tao Yemen nanameloka izany moa ny firenena mikambana ny andindin'izay ary tateriny Nzavandrema efa sy tahiry ny aina. Au moins 70 morts et plus d'une centaine de blessés. Olona 70 farafakely no namony ainy ary mahery ny zato ireo naratra mafy tao Yemen na omaly zoma vokatry ny daroka bomba tao amin'ny fonja iray no fehezin'ireo pikiomy tao Yemen. Fanafiana voalaza fa nataon'ireo firenena arabo sy musulmana mitambatra izay notarihany Arabia Saodita. Ireto farany izay manohana ny gouvernement tao Yemen manoloana ny afitsok'ireo pioko ity toanan'i Iran. Tetsakilany nanameloka io daroka bomba nahafatesana olona marobe io ny avy eo anivony hoenina io tsy azo ekena ny erisetra tahaka izao na inona antony hony ambasador ny hoenina io ao Yemen. Ny alakamisy hariva teo ihany koa mantsy dia efa nisy ny fanafiana nataon'ireo firenena musulmana mitambatra tao amin'ny tanàna iray akaiky ny Tsiranatsambo no ity zazatelo no fantatra fa namony ainy nandritra izany. Amin'izao fotoana izao moa dia mbola mitony disadisa eo amin'ireo pikiomy ity sy ireo firenena musulmana mitambatra izay tarihany Arabia Saodita. Ireo pikiomy izay mezaka niaka ny tanàna sy ny toerana maro ao Yemen raha toa ka mezaka miaro ny tany kosa ny gouvernemanta any an-toerana.
Isan'ny nanamarika ity herinandro ity ny fanehoan-kevitry ny ministra ny serasera no sady mpikamba ny governemanta ny talata lasa teo. Atraiza marina moa no anjara andraikitry ny fanjakana amin'ny fitsinjovana ny fiainam-bahoaka ary tena mahavita ny asany ny fanjakana. Germain Menjanary no mitatitra amintsika ny mahakasika izay. Niteraka adihevitra lehibe ny fanehoan-kevitry ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Ramatoa Latiana Rakotondrazafy tamin'ny talata lasa teo. Manoloana ny fiakaran'ny rano nateraka ny ora mikinja. Teny izay manome tsiny ny vahoaka malagasy. Mila tsahivina ve anefa ny faninjehana sy ny fanankianany ny mpitondra teo aloha rehefa misy ny rano miakatra toy izao. Ekena fa misy ny fahamarinany ary mitombona tanteraka ny hoe mandrora mitsilany ny vahoaka. Saingana vitany andraiky ny marina ve ny mpitondra. Ny volana May 2024 dia naneho i Rajoelina raha nidina teny fotony niaraka tamin'ny sombavambahoaka Ania sy ny député Lanto Rakotomanga ny hoe tsy andrasantsika rotsakorana fa dieny zao dia arovantsika amin'ny tondradrano i arivo. Avozina ny lakan-drano eo Besarety sy Andraharo. Tena nisy asana fonja ve sy vaolana naombona tao sa fampanantenana pogaty fotsiny. Tsara tsy hevina ihany koa fa tafiditra tao anatin'ilay dingana voalohany amin'ny fandaharana asa momba ny fanadiovana ny Antananarivo na ny PAA ho an'ny taona 2024 sy 2025 ho fisorohana tondradrano eto Antananarivo sy ny lemaka Antananarivo dia nisy ny fiaraha-miasa ny fanjakana malagasy tamin'ny sampandraharaha frantsay misana ny fandrosoana na ny AFD. Namaty tena 50 miliara ariary ireto farany ho fanarenana ny zavanisy. Ny 7 Desambra 2024 no voasony ny fifanarahana voalohany niaraka tamin'ny orinasa Sozea Satom izay natao naharitra ho 4 volana. Asa fanadiovana tatatra sy fanarenana ireo toerana mpisitondranano maloto no isan'ny voarakitra tao anatin'izany fandarana asa izany. Niarantsika nahita ny etsika fanadiovana ireo tatatra na maro teto Andrenivohitra nataony ben'ny tanàna teo aloha. Nisy ampahany mizara folo tamin'ireo asa natao niaraka tamin'ny ministra ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy na ny matepe tamin'ny fotoan'androny. Tamin'ny lalan'ny sampandraharaha hampanatanteraka ny asa ho an'ny soiombonana na ny azetipa no vita tao anatin'izany. Ny asa fototra izay misanda 12 tapitrisa euro io no natao ho tontosa voalohany io. Misanda 5 tapitrisa euro ny manaraka. Mitentina 4 tapitrisa euro kosa ny sarampanomboana ny mety ho vokatra azo avy amin'ny fanatsarana rehetra. Ny fisokirana ny tatatra n'Andriatandy, ny fanarenana ny fitarihan-drano eny anaty azo isotry, ny fanarenana ny fitarihan-drano eny Ampodimita, Anosy sy ny maro hafa no isan'ny voalaza fa tafiditra tao anatiny ity tetika asa ity. Tsy novitaina araka ny tokony izy ve izany ny asa natao. Sa nataony mpitondra ankehitriny aiza ny vola tokony anatanterahana ireo asa ireo. Manoloana ny olana sedray ny mponina ny Antananarivo ny ankamaroany ny mponina amin'ny faritra iva dia tonga nidina ifotony nijery ny trabona teny amin'ny faritra Kazomanga sy Soavimasoandro iny androany ny sekretera jeneraly ny Antoko-Tsiky Madagasikara Rina Randriamasinoro. Ravirazafy Mahenina nanao ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Tsy manakana ny olona Antoko-Tsiky Madagasikara hitsidika ireo trabona mpiray-tandrazana ny orambe sy ny rano miakatra niditra hatrany anaty trano ny izany manahirana ny vahoaka ary nanontany ireo fanampiana ilain'ny tsirairay ny sekretera jeneraly ny Antoko androany. Tsy misalovana ny anjaran'ny fitondram-panjakana nefa afa tena mitsinjo ny mpiarabelona. Misy mangalatra zany tena fandehanany tena mpangalatra amin'izao. Dia ny ankizy kely aloha izao nalefa matory ihany fa izay lehibe dia aty an-trano aloha miandry an'ilay fananana kely ny tena. Zany dia tsy matahotra nareo amin'izao zavatra izao. Fa namatahotra tsara moa atao ahoana fa dia tsy maintsy hoe miaritra aloha ilay fananana kely ny tena fananana kely ny tena indray hoe no alain'ny olona. Abonako fanesika be sady le izy misy lera nidiranao sy voanao koa ny tena problema nefa anao tsy maintsy hitady vola hitady ny hanina ho an'ilay ankizy kely mbola tsy misy aloha hatramin'izao. Zay atao anivon'ny Antoko-Tsiky Madagasikara dia fantatrinareo tsara tsy izay akory izao ny atoko eo anivon'ny fitondrana fa kosa na zany na tsy zany na dia tsy eo amin'ny fitondrana ary zay na tsy manana fahefana ary zay hoe tokony anao an'izao asa zao dia manao zay noho ny fahatsapana amin'ny mahamalagasy atsika mampitovy atsika fantatray hoe marary nareo aty dobo-drano dia tonga izay hiezaka izay hitondra an'izay fanampiana azo atao
fa kosa tsy salovana ny asan'ny mpitondra fanjakana akory izahay fa tena adidy sy andraiky tsy ny mpitondra amin'izao no mijery ny vahoaka hoentina ny fahefana rehetra eo ampelantanany daholo anjara no manao an'izay fa ny anay izy na mahatoky politika anay fotsiny dia amin'ny fahatsapahana iny zavatra misy aty dia miezaka izay mijery sy mamantatra dia ezaka hitondra fanampiana ho anareo mbola tsisy nitsidika fa ny fokotany fotsiny izao nanoratra anarana fotsiny izy tamin'ny voniakatra io mbola tsisy fivelomana zao inona ny fivelomana amin'izao tsy manjary erineny tena tonga mihitsy zay mitsidika aloha dia mijery hoe inona ny zava-misy aty aminareo aty raha misy ny fanampiana dia inona ny azo hifanampiana fa zao aloha zany zay tena hoe mandeha mijery fotona mihitsy aloha zao mijery hoe inona ny tena mahazo ny vahoaka inona tena mahazo anareo aty dia mahafantatra zay dia rehefa fantatra ilay izy dia hitanay eo amin'izay inona ny azo hanampiana fa ny anay eto zao miaraka mindray saina daholo zay reto zao hoe andaotsika raha ohatra hoe manantona andro zareo ao amin'ny fokotany ao dia manao tanty kely eto ananonany eto akaikaiky ny tanana antsika eto satria fiompiana tsy afaky ny lozana dia ety no manao tanty fa tsy haiko zao efa nisy fizarana ho ny tena fa zay tsy matory eny zany no tsy mahazo fa zay matory eny ihany no mahazo zay maromaro zay zao sivy ato daholo dia ato amin'ny trano iray ato indray dia atsiny iray dia reto trano trabona miaraka aminay reto zao valo trano zay safidy dia tonga mitsidika anareo zay amin'izao ny rato zao mahatsiaro anareo dia mijery jery aloha dia rehefa mijery zay dia mahita mahafantatra dia avy eo tsika mijery miaraka ho inona ny atao azo hanampiana anareo hoe raha hoe mbola miakatra io dia tsy maintsy miakatra tsena miakatra tsy amin'ny tany etsy dia tsy maintsy mitady goelaka anaovana trano zay zao no ataonay le rano aloha iny problème iny le rano tsy afaka mivoaka le rano fa raha hoe mba mivoaka indray le rano tsy dia maninona dia amin'le ohatrany hoe le hanina hohanina zany amin'izao tena sahirana mihitsy sahirana be ny hanina hohanina ny raha hoe ho any amin'le toerana misy ny trabony ireny zay tsy afaka mandeha makany satria le fiompiana tsy azo avelona tsy azo ajanona mihitsy le izy tsy azo ilozana zany dia tsy afaka makany zay moa ny aretina koa moa zany be dia be le aretina dia aloha miafy ity rokapoka hoanina rivo misy vary mihitsy any amin'ny tsabona fa za mety tsy maintsy mahandro aty koa fa le ankizy mila mihinan-kanina fa nareo firy zao ny ray trano enina dia vary rokapoka ho an'olona enina zay ny azo androany zay ny androany mety mampanasa lamba zany ny olona amin'izao andro avorana izao dia forsena fotsiny ary ny olona mba mio karama fa tsy isy karama mihitsy tsy maintsy atao mialoha ny fizahanana ny tena laharam-pahamehana ilain'ny vahoaka vao afaka mitondra ireo fanampiana mifanaraka amin'izay efa mitsangana raha teo ireo ratsy mangaiky any atokotema isaky ny fokotany mijery fotony ireo tena manahirana ny olona mijery tena hoe mijery fotony ny mahazo ny vahoaka malagasy hoe manahoana ny ainany ao anatin'izao andro ratsy zao dia izay ny tena antony idinana ety raha ny eo anivon'ny atokotika Madagasikara manokana dia efa nanangana izay ny atao hoe comité de vigilance manerana ny arrondissement enina raha ny eto Antananarivo renivohitra aloha miaraka amin'ny distrika manodidina ary ireo dia misy olotena isaky ny fokotany ny asan'ireo zany dia manao signalement raha ohatra hoe misy tokony ho atao intervention ohatra hoe tany enjera na trano tadirodana ka tokony hanaovana fiantsona na any amin'ny pompier na any amin'ny PNGRC dia raisin'ny antoko an-tanana zay ny faharoa manarak'izay dia midina izay tena mijery mihitsy satria ilaina aloha ny mahafantatra ilaina ny mahafantatra hoe ahoana ny tena fiainan'ireto vahoaka reto ilaina ny mahafantatra hoe inona ny tena zavatra ilainy ahafahana mitondra fanampiana na ahafahana mitondra vahaolana miaraka amin'izao zavatra mahazo anazy zao zavatra hita sy tsapa tena eo aza ny mety toerana natokany fitondrana hoe andraisana ny trabona dia tena mbola be dia be ny olona ety amin'ny faritra iva tsy miala ao amin'ny toerana hipetrahany maro ny antony tsy ahafahan'zareo miala ao anatin'izay dia hita ohatra hoe ny tsy fandriam-pahalemana satria ny fitarainana dia hoe vao ilozana fotsiny ity trano ity dia manararoatra ny mpangalatra tena zany
tonga teny Antsahava ho Anosy vavaka nitondra fanampiana ho any Trabona ihany koa ny androanty nisy olom-bavambahoaka Todosoa Andriamampandry varatsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Ny voly eo am-pelantanana tsy ampy amin'ny enti-manana raha sady atao sakafo no hividianana fanafody. Ny trano raha teo tsy azo ilaozana noho ny mpangalatra. Velitaraina noho izany ny mponina fasahirana tanteraka atony zaza tsy misy pia. Zay tsy hita amin'ny fitondram-panjakana sady tsy hita amin'ny fokotany. Zay be loatra ilay mponin'eto. Tsy mba misy zavatra tonga aty aminay mihitsy izay mipotra any amin'ny fokotaninay ihany sy any ny firaisana anay ihany zany tsy mba misy tonga aty aminay mihitsy fa olon'olom-pony zay ny aty amin'ity fokotany ity ity tanàna ity nefa zao ny tanànanay tsy hoe tanàna vitsy dia ny alahelonay voalohany indrindra zany tanànanay aty kanalina rehetrarehetra tsetitsetsina daholo tsisy mpikarakara. Ny faharoa raha misy ny asa tokony ataonay any amin'ny fokotany sy ny anina any tsy mba mahazo asa zay hoe sekalinina zany tsy mba mahazo fanampiana zay raha misy ny Trabona na misy ny ohatr'izany za zao sady marary ny tranoko dobo-drano ao mbola tsisy nijery ahoana moa tompoko ny akanisanay any amin'ny fokotany tonga ty zany président fokotanay niteny hoe miakatra any amin'ny fianakaviana amin'ny fiainana zao efa sarotra valonjato ny kapoaka ny vary ahoana moa ny ahitany andehananao hitsofoka any amin'ny fianakaviana tsy mety zany fa zay zany mila fanampiana fitondram-panjakana midina mihitsy nareo lalana anay mila amboarina fa ratsy be ty lalana anay ty dia zay zany tena angatahanay soloteny eto mpianatra babena mandeha mianatra izay vahoaka tsy mila mena vary masaka tsy mila mena lasopy masaka ho anay fitaovana menanay dia afaka manontra mamoky ny tenanay zay sady afaka mivarotra ny ambombavanay fa raha mivokatra eto amin'ity faritra Tsavao sy manodidina ty Anosy vavaka ambomanariny ity tsy ilany mponiny eto io fa totovan'ny karana ny tany ary manintsy kanalina anankitelo ny ray tapenany eo tapahany ao efatra taona tsy maina ny tambarinay tety zany hoe vonoana kolaka zany le vahoaka rehefa avy eo raha zay vahoaka manitatra kely mahazo trangosoa kely ny mahazo kanalina kely ny trangosoanay misy avy any amin'ny commune tonga mandrava iny fa maninona zany le karana sy re vahiny rehetrarehetra manolotra tany ngeda be iny mahazo manao tsy maninona mamono anay vahoaka fa le vahoaka eto tapaka lalana tonga ny rano tsy misy pijery efa maina ny tany manjaka ny riva lemana tsisy pijery tonga ndray ny covid tsy misy olona manam-pahefana tonga ety aminay mba mijery hoe ahoana ny vahoaka eny mamangataka zay tsy ny any ambony any ndrery ny zavatra tokony azo atao fa mba jerevo koa le faritra iva fa misy ny fividianana dia tonga daholo manaty tsy manatinatitra zavatra ho an'ny faritra iva fa rehefa ohatra ka tonga ny mahazo toerana sy ny karazany dia mipetraka tanteraka dia adino daholo le majinika kely nefa ndreo rehetrarehetra reo hatramin'ny ankizy kely ary nenay ato mikarama na izany aza tsy very anjara ny vahoaka avy malalatanana sy ny antoko-panohitra tony tiako Madagasikara nanolotra lakana miisa 3 ary vary ho an'ireo Trabona androany nisy olom-bavambahoaka Todosoa Andriamampandry izay voafita amin'ny anarany antoko-tiako Madagasikara atao amin'ny boriboritany fahaenina. Toy ny tany tsy misy fanjakana ny atao amintsika ho ny olom-bavambahoaka Tima Todosoa Andriamampandry tsy hitan'ny minisitra rehefa anaty sarotra sy fahasahiranana amin'ny vahoaka tsy matahotra ny hitakosina kosa nefa rehefa masa mifampita amin'ny olom-bavambahoaka amin'ny fitondrana ny antoko-tiako Madagasikara ity izany amin'ny fidinana ifotony sy ny fanampiana ny vahoaka sahirana tsy nisy olom-bavambahoaka Tima ihany nefa fa hatra amin'ny biraony antoko politika dia midina ifotony mihitsy rahatsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Ohatrany tany tsy misy fanjakana ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao amin'izao olana goavana mahazo ny firenena izao tokony hidina ny fotony ny membre gouvernement ny maire commune urbaine Tananarivo ny hatramin'ny filopoko tany aiza daholo zany amin'izao fotoana izao lasa ny solom-bavambahoaka ndray ty no midina manaramaso mandamina ny Trabona rehetra ary manome fanampiana manao lalana tsy jererereka marao ny député ty manao lalana izy manao kanalina manalina tsikafina maninona mamelakana amin'izao fotoana izao aiza ny fitondram-panjakana ao anatin'izy nareo nge ny karamain'ny vahoaka eo amin'ny fitondrana io mandohetra ny vahoaka ahafahanareo manao foto-dravitra samaro isan-karazany tena hoe mamenatra ny zavatra ataonareo ary mampalahelo ny vahoaka nge efa ho faty dia mbola tsisy moyen ve ataonareo na dia mijery azy ifotony ary ve tsy vitany membre ny gouvernement aiza ny député any manoana ny fitondram-panjakana tsy hita mihitsy aiza zany no tokony ataonareo zany lasa ny solom-bavambahoaka daholo manandresy lahatra ny bailleur ny mpamatsy vola hoe ataovy ny lalana ataovy ny atsy
nareo amin'ny gouverne moa tamin'ny fitaom-panjakana tokony anao an'izany. Tontosandroany ny fameloma-maso sy ny fifampiarabanana tratra ny taona vaovao any Antokotimo atao amin'ny komina ambanivohitra Ambohitrolomahitsy. Tonga nambali ny antso ny mpikambana na dia teo aza moa ny faratsy ny toetry ny andro. Sary Sirindrantsary ny Tahiry ny aina. Tonga maro ny mpikambana nanatrika ny fionana voalohany ho any Antokotimo teto amin'ny komina Ambohitrolomahitsy. Androany ihany koa moa no natanterahina ny fameloma-maso ny antoko sy ny fifampiarabanana tratry ny taona ary ny fifidianana izay ho filovavao hitantana ny antoko ety amin'ny komina. Eto amin'ny komina ambanivohitra Ambohitrolomahitsy eto amin'ny distrika Manjakandriana dia mbola faran'izay tena matanjaka ny antokotiko Madagasikara eto amin'ny nivon'ny komina. Tamin'ny fifidianana farany teo zao dia ny vato azon'ny katedara Valomanana dia 520 isan-jato. Ny zavatra nataon'ny antokotiko Madagasikara teto zany androany dia ny voalohany dia ny redynamisation an'ny Antokotimo nataonay teto koa androany dia ny fidy izay foloan'ny Komtimo eto amin'ny komina ambanivohitra Ambohitrolomahitsy dia izao moa no lany 100 isan-jato izay nifidin'ireo fidy teto amin'ny komina. Araka izany dia Jean Bosco Randriamparany no lany filovavao hitantana ny komina tamin'ny isam-bato 7,7 isan-jato. Isan'ny nanotrona ity fameloma-maso ny antoko ity ihany koa moa ny filohan'ny vondrona parlemantera Tim izy ihany koa dia sady coach ny distrikany Manjakandriana teo aloha. Ny afatra dia tafita ihany koa ny afatra avy any amin'ny filora Valomanana sy ny bureau politika manao hoe mijoro mamely maso ary miaro hatramin'ny farany izany hoe safidy satria matombo manao politika dia akafahifanao i-président Valomanana na mafisina teto zany anampitaina taty ny afatra nanao hoe tsy mora satria raha tsika mahalala ny toetra sy ny fomba fanao ny fanandrana ara-politika amintsika ny fomba nanaovana politika teto indrindra tato anatin'ny taona vitsivitsy zay nefa na izany naty zany tsy anakilembenana ny tiako Madagasikara naseho any teto Ambohitrolomahitsy fa hijoro izy hiaro an'izany safidy zany ary hijoro ampandresy ny candidat zay atolotry ny tiako Madagasikara hosolotena ny sitondra ny fanevany indrindra amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka manaraka amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna dia mino fa hanana ny maro anisy izany satria tanora no nandray andraikitra tanora no nampitanana izany fanily zany eto amin'ny komina Ambohitrolomahitsy hitatana ny tiako Madagasikara ka dia manantena fa azo ainga avao izany tiako Madagasikara zany ohatra ho an'ireo komina hafa rehetra maro manerana amin'ny Madagasikara. Tsy nasakana ny mpikambana Tim teto amin'ny komina Ambohitrolomahitsy moa ny faratsy ny toetry ny andro. Nivoaka tamin'ny fangina ny filohan'ny RMDM Sampanao Mahajanga manoloana ny fitanisan'ny filoham-pirenena ny asa vitan'ny fitondram-panjakana any an-toerana. Mamafisiny tao anatin'izany fa tsy misy fampandrosoana mandeha izany ao Mahajanga. Fanadiadina. Tsy misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka ao Mahajanga ny politika ny fitondrana ankehitriny hoy ny filohan'ny RMDM no sady zanaky ny faritriny. Natao amaly ny filana fototry ny olona ny fitondrana dia ny kibo, ny fitafiana, ny fianarana, ny fahasalamana ary ny fonenana. Ny hita nefa dia fisehosehoana politika tsy voahevitra ataon'ireo mpitondra indray aza ny mampidika izy ny vahoaka any an-toerana. Saika lainga sy fitaka avokoa ny filazana momba ireo foto-drafitrasa lazaina namboarina tao Mahajanga hoy ny fanazavany ny zanaky ny faritra Boinity. Telo taona lasa zany dia matao filoha tsisy mangirana mivoaka amin'ny Mahajanga ary tsisy mangirana amin'ny cadre zanaka mivoaka Mahajanga na ireo zanaka Mahajanga avaram-pianarana. Gaga zay be dia be zavatra resanao fa tsy hitanay mipakaty amin'ny vahoaka Mahajanga ary hitanay hoe mangirana ary azo-tsapatanana. Mbola hitanay zavatra miseho any amin'ny hôpitaly mbola zavatra be dia be ifay amin'ny zavatra resanao iny mandoa. Ny lazanao fa be dia be ny distrika efa vita ny l'école manara-penitra. Raha ohatra fa misy 1% ny district anatin'ny faritra Bony ato no hitanay mba misy manara-penitra mijoro. L'école zany fa be dia be ny commune na district anatin'ny faritra Bony tsy zavatra vita indrindra ny lalana. Nisy moa zay tobila ngeza be na menao Andriamatoa filoha jery todika nataonay tamin'ny taona lasa iny hoe
ho anamboatra lalana maro ao anatin'ny district. Inona zavatra miseho atsika miteny zao latsaka andray andro ihany norana efa simba daholo ny lalana makany Ambatoboeny, efa simba daholo ny lalana makany Katrepy na Makia Solala Mitsinjo. Sitrany tsy natao zavatra reny fa noho ny fikitena lalana iny napitrana fairano napitra jaly sy fahoriana ho an'ny vahoaka ny Marambitsy zany Solala sy ny vahoaka ny Ambatoboeny. No mafisy ny atrandry fa 3 taona tsy nisy fiovany Mahajanga vao maika aza miasimba sipotika ny tanàna indrindra fa ny fiainam-bahoaka andraikitra tena mifototra amin'ny fiainan'ny mponina no takiana amin'ny fanjakana hoy izy fa tsy fisehosehoana politika izay tsy hita fototra sy fiafarana no tsy mahakasika ny fiainam-bahoaka akory. Dia iny vavavan'ny Mahajanga iny ihany koa ny manakatona am-pejin'ny fampahalalam-baovao izao hariva izao hampasefiko vetivety aloha ianao ny fandahara-potoana hoarany eto amin'ny fahitalavitry ny MBS rehefa avy eo ny Global News aorin'izay ny fandaharana ahoana marina ary ny horonan-tsary out of diff ny tena kosa ny sampana fampahalalam-baovao ny MBS mamehy fotoana anao amin'ny herinandro indray tompoko.